raha mankao amin'ny Matthieu isika, rehefa avy nresaka ny amin'ilay fitsaharana izay afaka azontsika izy, dia ao amin'ny toko 12 manomboka amin'ny 1 dia manomboka miresaka amintsika izy ny amin'ny hoe na dia tsy manaraka ireo didy amandalana ireo azy sika rehefa mila fanampiana sika dia mbola te anome antsika fanampiana sy aneo famindram-po izy, afaka nonao ve zany? Na dia tsy ataonao mety tsara azy zany dia mangataka an'Andriamanitra hanampy anao ianao, rehefa mitady fanampiana ianao mbola hanampy anao ihany izy. Zany tsy midika akory hoe tsy maninona antsika izy ny amin'ireo fahotantsika, dia zany tsy midika hoe akisany kely aloha zany vetivety fa hanampy antsika izy, dia sady hitoy andresy lahatra antsika. Fa rehefa manao zavatra diso ianao tsy tokony manala tena hiala amin'Andriamanitra, matahora fa ho tezitra izy, fa aza mba mandositra zany mitsoa any aminy. Dia zao hoe raha natiolana ianao amin'ny fiainanao zao, na raha mijery tele ianao ka mahatsiaro fa nandositra an'Andriamanitra, dia hoe tsy hanampy ianao na handray anao tsony izy, ny devoly dia mpandainga, fa mila lazainao fotsiny zao hoe Andriamanitra tena mifona aminao nanakorotana ny fiainako ampio afaka lazaiko fa ho ampian'Andriamanitra ianao. Andriamanitra mbola hanampy anao. Amen. Ka milaza izy eto amin'ny fiandohan'ny 1 tamin'izany andro zany, Jesosy nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata ary nona ny mpianany ka nanoty saloim-bary dia nihinana. Dia nanomboka nihinana zany izy. Fa no nahita zany ny fariseo dia eto aloha ny devoly ny lohan'ny fariseo. Hoy izy ireo taminy, jereo ary. Zany ve tsy mitovy amin'ilay devoly adala mihitsy, io ary jereo nataonareo. Ary izy tsy manao izay jerenao ny ataonao rehetra ihany, ataony izay jerenao ny ataony olon-kafa koa. Io ary ireo mpianatra ao zao manao izay voarara ny lalàna sy izay voarara amin'ny sabata. Dia izy ireo taminy hoe tsy mbola mivakinareo ve izay nataon'ny Davida tamin'izy nona, ary olona niaraka taminy koa dia nona dia niditra tao an-tranon'Andriamanitra izy dia nihinana ny mofo aseho izay tsy eken'ny lalàna ny hinanany azy. Fa milamina ny afatra eto. Misy ny lalàna izay milaza hoe aza tao ty ka mazava ho azy, arahany zany fa tapika eo indray dia nanana ny tsy fahampiana izy dia hoe Andriamanitra hoe adinoy ny lalàna, misy zavatra ilainareo dia hanampy anareo nahoana, satria ny famindram-po lehibe lavitra noho ny zavatra hafa rehetra. Mamindra fo izy dia tiany ho mpamindra fo sika. Misy karazan'olona eto an-drano zao izay mila mandray ny famindram-pon'Andriamanitra ho an-tenany. Mila mijanona amin'ny fanaovana mafy amin'ny tenanao ianao. Mila manome fahafana ho an-tenanao ianao. Mila mijanona tsy manisy ianao. Dia miteny fotsiny hoe Andriamanitra tsy tezitra amiko zany. Za tsy kivy. Andriamanitra tsy diso fanantenana. Tsy hanome azy latsaka noho izay andrandrainy zany hainareo hoe nahoana? Efa tenain'Andriamanitra daholo izay ho ataonao. Izy tsy tahaka ny mpanazatra izay mamela ilay tovolahy kely ilalao baolina ka nandresy foana ny ekipa mandra-piakatra ilay tovolahy nanao ny anjarany. Rehefa minitra vitsy tsy hataperany lalao dia nanao atsoina ny tovolahy ka niteraka ny fariseny, dia izao ilay mpanazatra diso fanantenana. Andriamanitra efa mahalala fa tsy ahavoa ianao mialohany amelany ianao ilalao eo. Amen. Mba misy olona mahatsiaro fanalefahana kely ve amin'izao fotoana izao? Antany anareo ary firy ny adosoanao zao? Dia firy ny adosoko? Raha manao lisitry ny zavatra rehetra izay tsy nety nataonao ianao, atraizany alavany. Raha afaka manampy zavatra ao ny fianakavianao sy namanao vao maika atraizany alavany. Fa mety ho fisainana mampatahotra zany sa tsy zany? Fa zao ny vaovao mahafaly, tian'Andriamanitra hijanona tsy hanisy ianao. Amen. Tian'Andriamanitra hijanona tsy hanisy ianao. Zao, inona no mitranga? Rehefa natiolana ianao. Amaky tantara ho anareo ny amin'ilay olona latsaka tanaty lavaka. Nisy lehilahy ray latsaka tanaty lavaka. Olona be resaka ray nandalo dia niteny hoe mampalaelo ianao anatin'io lavaka io. Dia mpiasa anankiray koa nandalo dia nanao hoe tena rariny kosa raha tona olona ity lavaka be ity. Fariseo ray nanao hoe ny olon-dratsy ihany ny latsaka ao. Matematisiana ray nanao kajy ny fomba halatsahan'ny olona ray ao anaty lavaka. Mpanao gazety ray nitady izay hamerenana ny tantaran'ilay olona feno izay ao anaty lavaka.
manam-pahaizana raina anao hoe mendrika anao lavakio. Mpivavaka raina anao hoe raha mba voavonjy ianao zao tsy mba ho latsaka atao anatin'io lavakio mihitsy. Arménien raina anao hoe efa voavonjy ve anao mbola latsaka andavaka ihany. Karismatika raina anao hoe mibeba fotsiny mba tsy hijanao andavaka ao ianao. Olotsotra nandalo de nanao hoe raha lavaka ange io e. Géologiste nylaza fa tena sarobidy ny vato misy ao anatin'io lavakio. Mpiasa ny hetra naniry alala raha efa nandoa aba ho an'io lavakio izy. Ny mpiadidiny commune namantatra raha manana fahafanapetraka ao izy. Olona mpanesoraina na hoe tsy ahita lavaka tahaka an'io zany ianao. Ny optimiste nanao hoe saika ratsy noho io azy io, ny pessimiste nanao hoe vao maika io ratsy. Jesosy nahita n'ilay lehilahy de nanatsotra fotsiny ny tanany de nanalazy tao andavaka tao. Nya. Afaka ataon'ny olona rehetra teoria sika ny amin'ny antony ilatsantsika tao andavaka tao fa tsy hoe ahoana ny ajotsontsika ka latsana tao sy ny hoe ahoana ny mety tsy voantsika ao tsony. Jesosy manatsotra ny tanany fotsiny de manala antsika ivoaka avy ao. Amen. Raha miezaka miaina ambany lalàna sika ny lalàna de mitaky fanamby mazava. Firy ny isan'ny adosoany izay nataoko? Firy ny isan'ny asa tsara izay nataoko? Ahoana no andoavako ny vidin'ny atsoko? Afriana no ny vavahako. Atraiza amin'ny baiboly no efa nivakiako. Za koa efa nanao zany de noko fa nareo koa zany hoe mandre afatra ray de mila mivavaka farafaratsy ny ora ray isan'andro isaka ny tsy mahavita ora ray de mahatsiaro latsaka zany hoe ohatrany tsy manao ny tokony ataoko. Misy efa ohatr'izany ve nareo efa nanao an'izany? Jesosy niteny tamin'ireo mpianatra hoe tsy mahatra ora ray miaraka amiko ve nareo ary za tsy milaza akory hoe tsy mety atao tari-dalàna tsara ho fampiasa zany fa tsy afaka ataonao lalàna amin'olona zany. Za tsy hitsangana eo ampilipitra zany de teny amin'olona hoe mila mivavaka ora ray isan'andro nareo. De azany tanina koa hoe manao afriana satria za tsy teny aminareo. Nareo efa manina tsy teneninao satria tsy tiako anandrana anao ohatrany nataoko nareo ary tsy haiko koa hoe firy minitra ny tena hivavahako aza. Teny efa taona maromaro angam'izay sendra voalazako taminareo satria saiko voasoratra isan'andro zany. De misy fotoana mamaky kely ny tety andro amin'ny alalan'ny baiboly vakiny herintaona. De mila namaky toko eny isan'andro ianao de manalay voatsipika kely de azonareo tsy nianatra ninina mihitsy fa tena mamaky aingana de nanao zay avy tanany zany. Fa de ndreriany amin'ilay tety andro nataoko tao amin'ny réfrigérateur atao an-dakozia zany ka rehefa miditra ao ny olona de milaza izy hoe inona ity? Marina e. Mamaky baiboly anatin'ny herintaona? Wow! De tena mandoka ny tenako mihitsy de mandalo amin'ilay calendrier de mibotsina ny nofoko. Tampoka teo nefa nahita toko eny amin'ny telopolo tsy vita. Ka rehefa tonga tao amin'izany hevitra zany de lasa tevoaka tao satria zany zavatra tena nanisany zavadrehetra. Zatra nanisany olona rehetra tonga tamin'ny fivoriana tsy nanisa aloha fa ny zavatra voalohany tiako fantatra de rehefa fara zany de firy ny olona teo. Firy oviana. Fa najanon'Andriamanitra rabaka teny ny fanisako. Hitanareo Davida nanisan'ny olona de niteraka ozina tao amin'ny firenena zany. Tsy tian'Andriamanitra anisany zavadrehetra zany sika. Manino Davida nanisan'ny olona nanao izay amantarana ve izy hoe manana miaramila ampiamelezana ny fahavalo. Tsy tian'Andriamanitra anisany ninona izy satria izy ihany de ampy ho antsika. Ary tsy maninona raha mahavaky boky 10 ao amin'ny baiboly isan'andro de ny anao andininy ray ny zavatra tokana amin'ny kôty de hoe mba samy tarihan'ny fanamasina ve isika de mba mianatra zavatra ve isika amin'izany. Tsy maninona na mivavaka adiny 5 isan'andro de ny anao 10 minitra ihany fa ny resaka de hoe mba tena mivavaka ve isika, efa mahavita ny asa ve isika, mba samy manaraka ny fitarihan'ny fanamasina ve isika. Fa zay no hevian'ny fahafahana. Isaoran'Andriamanitra tsy voatery hitovy aminareo de ianareo koa tsy voatery hitovy amiko. Ary tsy zany ihany mila mijanona tsy miteny olona sika izay ataontsika foana. Mandovola mila miasa zany. Ilaza zavatra aminareo nananalika kely zay efa ho 13 taona ny anarany de duchesse. De nila napatrina izy teo amin'ny
100 teo zay tena sarotra kely tamiko fa mahalana mihitsy aloha de mandoeny amin'ny tany eny izy de tsy mitranga matetika zany fa mahalana izy manao zany de indraindray zany le zavatra zay hitako fa karazany fanaovana fifandraisana tsara de hoe misy tafiotra ihany izy manao zany mbola miaraka amiko ve nareo raha manana toetra mpandoto sika de saika anatin'ny fotoana ny tafiotra eo amin'ny fiainatsika marine fa tsara noho ny ataonao zany marine eny ary de manondrika ny lohany izy sady mitapify mandra-pahen'ny amiantso amin'ny feo malefaka hoe avia ty aingana avia ty zay mihitsy ilay teneny Jesosy amintsika ao amin'le Matthieu teo aingana mankanesa ty avia ty aingana tsy manina fa avia ty fa tsy mitondra tena tsara no le aliky sika matetika fa raha vao miteny zany aho hoe avia ty manome antoka anareo aho fa ny fotoana andrenesan'ireo tenindreo tsy manana fanamelohana izy na de kely azy verina mandeha milalao izy de zany manadio ny loto ny avieo marina misy tantara ty eto marina zany misy tantara ty eto rehefa misy tafiotra ka manana toetra mandoto ianao de miafina an'Andriamanitra ianao satria ianao mihevitra fa tezitra aminao izy de mba eno kely izy miteny hoe aingana avia ty aingana 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 de mila hitsanao aingana de aingana zany zao tsy hisy eloko zany tsy hisy fanamelohana olona tiana Andriamanitra ty de andeha ilalao de izy nanadio ny lotoko mankafy an'izany mankafy zany amen zao amin'ny fotoana isian'ny pentina de alaiko le zavatra tsoina hoe petizem de pitseriko ao amin'ilay petipetina ilaza zavatra aminareo atsika mbola manana zavatra tsara lavitra ny petizem ho an'ny lototsika manana andrany Jesosy Kristy sika amen manala ny petipetina rehetra zany ny pentin'ny eloka rehetra miala inona ary ny vidiny menao an'Andriamanitra rehefa mahatsiaro ianao fa hoe lavo menao azy ve ny elokao ny fifalianao amin'ny fiainana mahatsiaro meloka ve ianao rehefa manao zay ifaliana sy alana sasatra nandalo zany rehetra zany zay andro rehetra tsy atsarovako fa nitondra tena amin'ny fahatanterahana efa mahatsiaro meloka tsy manatsiaro zany mihitsy fa ho afaka anao zavatra zay mety ho azo atao amin'ny fifaliana satria tsy nihevitra ny mba homendrika ary mandratra ny fon'Andriamanitra zany manome ny zavatra rehetra ilayntsika izy mba hanana ny fiainana tsara Andriamanitra manome ny zavatra rehetra ilayntsika mba hanana ny fiainana tsara ary araka ny voalazako foana tiako ny teny apôstôly Paoly amin'ny Filipiana 4 tsy toy ny efa nahazo sady na efa tanteraka sady fa miezaka hiazon'izay ny azonan'i Kristy Jesosy Andriamanitra ny azona antsika ao amin'i Kristy ho amin'ny tanjona ray nanao fiazonana anao izy satria misy fiainana zay tiany mba anananao ny fiainana tsara an'Andriamanitra no atolony atsika de fiainana mandrakizay zany ka ny fotoana andraisanao ny Kristy ny fiainana mandrakizay tsy hoe resaka mandeha any an-danitra fotsiny rehefa maty ianao fa resaka tsara-piainana koa zay azonao ivelomana de mbola eto ianao ao anatin'ny fahamarinana fijoroana tsara amin'Andriamanitra fiedanana ary fifaliana ao amin'ny fanamasina de fandresena sy ny mahampandresy amin'ny fiainana zao misy ohatra tsara ray zay misy ohatra tsara maro amin'ny ten'Andriamanitra fa te hizara iray aminareo androany satria efa nomaniko ty Jakoba de ohatra tsara sy mahafinaritra amin'ny famondrapon'Andriamanitra fa izy koa de ohatra tsara amin'ny fomba fiezahanao ka mandany fiainana tsy misy famondrapo zany mila velanao ny amin'ny lasa ny lainga satana rehetra
mila velanao ny milasa ny eloka sy ny fanamelohana. De mila miteny anao hoe raha misy olona afaka tahina, za koa afaka tahina. Satria ny olona rehetra be korotana tahaka ihany. Hoe ianao hoe tsy azonao le izy, za efa nanao zavatra diso mihoatra ny olon-kafa rehetra. Raha tapahanao ny herinaratra tonga ohatranao indimy, na koa arivo zany, tsy manana herinaratra ianao. Raha tapahanao indray mandeha zany tsy manana herinaratra ianao. Ka na sika nanotandray na arivo de efa nanapaka ny herinaratra eo amintsika sy Andriamanitra zany, de mila an Jesosy Kristy sika amerina sy ampifandray ilay hery eo amin'ny fiainantsika indray. Izay le hoe tsy mila manisa, fa samy efa nanoty izy rehetra daholo. Tsy misy olo marina na de iray aza, fa natao marina amin'Andriamanitra daholo amin'ny alalandrany Jesosy Kristy. Rapitsy dia anana fivorian-dasy kely sika mikasika ny fahamarinana. Sy ny hoe nahoana ny fahamarinana sy ny fahalalana, hoe izy ianao amin'ny Kristy ho fiadiana ara-panahy. Ka raha tianao ny ampijanona ny devoly eo tongotra ao foana, mila fantatrao tsara hoe izy ianao amin'ny Kristy. De mianatra ny fomba fiainana amin'ny fahasahiana eo amin'ny olona. De mijanona tsy hoe ambany ziokan-javatra foana. Frère mandalo fanafiana, farany Andriamanitra teny tamiko hoe raha ohatra ianao mijanona eo ambony de tsy eo ambany matetika foana ianao. Fa mila miaina amin'ny toetra maherisetra kokoa sika. Fa tsy manao toetra daladala fa toetra maherisetra. Ny Jakoba de tena fetsy mamitaka, fa mingana hatrany an-kibodreniny izy zany. Kambana roalahy izy, Esau no rahalahiny. Ka rehefa teraka voalohany Esau, tamin'ny Jakoba nivoaka avy ao an-kibo, izy de niazona ny fahaladian'i Esau, toy ny efa niteny hoe andraso kely aloha za te andeha alohanao, zany teo voalohany. Ao amin'ny Genesisy manontolo manomboka amin'ny 5:20, manerana ny toko 2:30 rehetra. Mahita ny Jakoba sika manao adalàna amin'ny fandimbidimby mihitsy. De zavatra azony rehetra saika azony amin'ny famitahana sy afetsena ary fiolahana. Na vondralana izy indray mandeha tamin'ny ralany avy tany an-tsaka efa tena noana tanteraka ka Jakoba zany amin'io nandro voanemba. Ary ny ralany tady zavatra hohanina de hoy izy hoe omeko anao ihany zany raha midinao amiko ny fizokinao. Zao Esau tsy tokony nanao zany, fa maneho tsy fanajana ny fizokina izy raha vao manao zany. Mety zay natokan'Andriamanitra ny tian'ny Jakoba, fa na zany azy Jakoba tsy tokony nanararoatra ny fahalemen'ny ralany mihitsy. Amin'ny toko 7:20, nangalatra ny tsodrano ho an'ny lamatoa izy, tamin'ny saka teo mpialanaina, ka nangataka ny Esau mba hanao sakafo mialohan'ny hitsofan'ny rano azy, zay tena zava-manandanja amin'izy ireo zany, mety tsy misy dikany loatra amintsika, fa tena isan'ny zavatra ny rininy zanaka tanteraka zany. Satria rehefa manao itsodrano eo aminao ny rainao, tsy afaka verina mitsony zany. Efa nitahinao izy, de voatahy eo mason'Andriamanitra ianao. Zao, no fitany Jakoba sy ny reniny, le rainy satria efa pana ny masony. De mody nanao Esau Jakoba, ka de nivavaka sy nitsodrano ho an'ny Jakoba Isaka, ka voatahy izy zany zao ary tsy afaka verina tsony zany, fa na de ilay tsodrano zay azony tamin'ny laingy, fitaka, ary ara-tsaina. Tsy tena olona tsara izy zany. De efa nanomboka ny ody, izay nafafiny izy. Nandeha nitsoaka izy ary niasa tany amin'ny dadatoa Andelabana. Nanampitiavana ny iray amin'ny zanany vavy izy, Israely, de nitady akavady azy, de Labana hoe omeko anao izy vadinao raha miasa ho 7 taona ianao. De niasa ho azy nandritra 7 taona izy ka niala ny fampakaram-bady de mamono izy. Ka rehefa nifomaraina izy tsy niaraka tamin'ny Israely kanefa niaraka tamin'ny Lea, zay zanaka tsy nifidiny akory, le rahavaviny. Re olona tezitra ve izy? Sa izy njiny zay nafafiny fotsiny ihany? Tena magaga fa matetika foana nitrangany zany zavatra zany amintsika, fa misy olona mamitaka atsika tena tsy hitantsika zay atao amin'izany, fa angamba mety mijiny zay efa nataontsika tamin'ny olo-kafa fotsiny sika zay efa fotoana ela lasa tany ka efa tsy tadiditsika. Tsy mety zany fa tsy maninona. Tsy ianao zany fa haiko, mety olona mijery tele zany. Ka de hoy izy hoe zao miasa ho 7 taona hafandray ianao, de meko anao ihany Israely. De nanao andray izy, ka nazo Israely. Te andeha hiala hitsoaka tao amin'ny dadatoany amin'izay izy, de nety ny fananandretra.
de lasa izy de hitany avy eo fa to lasa matahotra fatratra ny Esau izy zay ampoziny amalifaty azy. De aleo hoe lazatsotra aminareo isaky ny miaina amin'ny famitana sy lainga ary afetsena sy ajotsony ianao de ho tratra ny tahotra foana ianao. De iainao anatin'le tahotra ny ho tratra foana. Ka ity tena tiako ty ny farany izy tonga teo amin'ny teboka zay natsapany ho mahonena ka ny vononany mba hisehony eo anatrehan'Andriamanitra. Ary hitako fa mety efa vonona amin'izany ny sasany aminareo. Raha ohatra tsy atao amin'ity trano ity zany mety ola mijery tele maneran-tany de andao ao amin'ny Genesis 2:30 sika. De asehoko anareo ny tiako ambara. Re olona fa manana fahagagana sika tena hitorony afatra manontolo azy ao. Voalohany amin'ity herinandro ity Genesis 2:30 tena tsara mihitsy ity tsy tokony adinonareo. Andiny 2:20 tadidio eto fa natahotra izy. Natahotra ny Esau sao de eo aminy. Ka de natambandolo reto fanomezana marobe reto de nasehony any Esau hoe mba ho hita tsy ho tezitra aminy Esau fa na tsy zany aza tsy zany. Tonga tamin'ny teboka izay nareraka azy izy ny amin'ny fomba fiaina zay efa niainany. Misy olona ve ato amin'ity hevitra ity androany zay mety efa naniry ny laza fotsiny hoe tena efa leo ny fiainana zay niainako hatrizay efa vonany amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'izay aza ao. Fa zao ny zavatra nataony. Ny fo izy tamin'ny alina 7:20 de naka ny vadiny roa sy ny mpanompo vaviny roa ny zanany 1:10 de namakivaky lalana sy aram-bato. De nitondra azy izy ka naniraka azy ampitany renirano de efa nalefany mialoha daholo koa ireo zavatra nananany rehetra. De tavela rery Jakoba. Re olona tamin'izany raha araky ny voalaza de tena fisehon'Andriamanitra mivantana taminy mihitsy. Tolona tamin'ny mandra-pazava ratsy ny andro izy. Misy olona efa nitolona tamin'Andriamanitra mihitsy ve? Ny sasany aminareo zao mety efa milamina eo amin'ny fiainanareo. Ary efa hitan'ilay lehilahy fa tsy naharesy azy izy, magagy io teny io. De nanendry ny fotopeny izy. Ka de nivika ny fotopeny vokatry ny fitolomany taminy. De aveo izy de olay lehilahy hoe zao aleo andefa efa mazava ratsy ny andro. Fa hoy Jakoba taminy hoe tsy avelako andeha ianao raha tsy efa tahinao ah. Antaniko nareo tsy tena savy e zany. Io lay tena mpandaingy, mpamitaka, mpangalatra, mpametsifetsy. De izy ny nanana fahasahiana hitolona amin'Andriamanitra de hoy Andriamanitra hoe avelao ah andeha. Fa hoy izy hoe tsy avelako andeha ianao Andriamanitra raha tsy tahinao ah. Tsy azonareo ve zany? Vitsy aminareo ihany no mahazo azy. Eny ary-ndao faranana zany. Ilay lehilahy nanontany azy hoe, ilay lehilahy de Andriamanitra eto, iza moa ny anaranao? De manaitra ilay famantarana bitsibitsika. Hoy izy tamin'ny ilay lehilahy, Jakoba. Samy mahalala ny hevitry ny anarany daholo. Ny azy zao de hoe mpandaingy, mpamadika, mpametsifetsy, mpamingana. Tolona tamin'Andriamanitra izy de tampoka teo Andriamanitra nanao azy ifanatrika tamin'ny tenany. Ka niteny tamin'Andriamanitra izy hoe tsy avelako andeha ianao raha tsy efa tahinao ah. De hoy Andriamanitra hoe tsy afaka nitahy ianao ah raha tsy efa miatrika famarinana mikasika ny toerana misy ianao ianao. Marina izao. Marina zany. Tsy afaka mitahy ianao ah raha tsy efa miatrika ny marina. Mikasika ny hoe iza marina ianao. De hoy izy taminy hoe 9:20 ny anaranao tsy antsoina intsony hoe Jakoba mpamingana fa atao hoe Israely mpitolona amin'Andriamanitra. Fa efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery. De hoy Jakoba taminy hoe lazao ahy azafady iza no anaranao? Fa hoy izy hoe ahoana no antaninao ny anarako? De ny anjelin'Andriamanitra nanambara fitahinao an Jakoba teo amin'izany toerana zany. Zao andraso kely fa mbola tena tsara ty. De natsony Jakoba hoe Peniely zany toerana zany, fanatrika amin'Andriamanitra. Hoy izy hoe satria za efa nahita n'Andriamanitra ny fanatrika nefa voavonjy ny aiko. Ary rehefa nandao any Peniely izy de nihiratra ny masoandro de nandringy izy satria nivika ny fotopeny. De zao ny sary hitako amin'izany.
io ilay olona mpametsy, mpamingana, mpamitaka, mpangalatra, mpandaingy no leon'ny fiainany ka nanao hoe za andeha tady nitavan'andriamanitra, nanomboka nytola tamin'andriamanitra izy. Andriamanitra tiako tahinao tsy avelako andehanao raha tsy efa mitahy de hoy Andriamanitra hoe milatrehanao aloha hoe iza marina ianao. Karazana fibebahany zany, niatrika ny toerana misy azy izy fa navelan'Andriamanitra ho folaka izy de nivoaka miaraka tamin'ny fitahiny, na de hoe nandringa azy izy. De hitanareo zao manana mivika daholo sika, nananjavatra daholo sika amin'ny fiainantsika zay atao tsy tanteraka kely zany. Fa milaza aminareo zao za efa nanapa-kevitra ny folaka miaraka amin'ny fitahiako, tsy andeha tsy misy zany aleloia, marina e.